Give up again the way you looked at me. Koko daholo ny zanagasikara rehetrarehetra lesona tsara be any nomena anareo dia hoe ahoana ny alalana ny lehilahy hoe tena tia. Afaka jerena avy ety ivelany ve hoe tena tia izy? Sarotsarotra ihany izany. Satria lehilahy dia mpandainga, tompony lainga, androany izy motia andry. Raha pitsy izy vao midify lasa eo ianareo, mahita sipamana izy lasa indray izy manaraka an'iny. Ka sarotra be ny inondry lehilahy izany raha hoe mpisipinareo. Tsy ny zavatra lazainy ny vavan'ny lehilahy akory no hitsarandry anazy hoe mametoko be izy ay alaiko vadika indria tandry izaho zao mbola mpianatra dia hiasa tsara koa dia rehefa avy eo rehefa mahazo asa dia tonga dia efa mivatsika aroa. Dia mihinana izany ve indry? Raha ohatra nareo ka mbola vao aty amin'ny 14 taona aty ianareo no tafahoana, ny fianaranareo vita rehefa any amin'ny 12 taona, mandritra izay efa taona izay ianareo tsy maintsy hitroble. Rehefa any am-pianarana izy tsy maintsy hiaraka amin'ny namany, tsy maintsy ho tezitra koa indray le tia koa miaraka amin'ny namany foana tsy miaraka amina. Eo koa izy tsy maintsy hoe manalazy mandehandeha mankeny tsy maintsy mahita sipa hafa. Tsy possible izany. Fa raha manome toky andry izy, manaiky aloha indry. Nataondry fotsiny dia miezaka manao izay ahatafitandry ihany koa. Tsy maintsy indry manao fampibatanty mialoha ny hidirana ao tokantrano. Rehefa tonga taona ianareo roa hoe miaraka mifoana, rehefa anjara io tsy maintsy tanteraka. Fa raha ilay mbola hoe mpianatra ery ianareo sarotra ny inona teny-dehilahy izany. Tsy ny zavatra lazain'ny vavany no inondry fa ny zavatra ataony. Ahoana ihany koa ny alalana lehilahy hoe rehefa tena tia? Izy dia manatanteraka ny zavatra ny teny nomeny. Izay ny tena lehilahy izay fa tsy mpandainga. Raha laza izy izao androany raha pitso aho koa akandry raha-pitso. Amin'ny 3 ahako ny tonga. Tonga tokoa izy hoe andeha nakandry indry efa miandry adiny 5 eo amin'ny lalana eo. Izay izy vao tonga mandalana dia tena be embouteillage be akitra ery tena zozozoky mody miala tsiny eo izy. Dia hitandry tsara. Efa lainga izay. Fa raha ohatra izy hoe izy ary ny tonga talohandry eo tonga talohan'ny fotoana dia mety ho azoazondry inoana ihany ny fitiavana. Fa indry tsy mahazo miraikitra be amin'ny lehilahy raha mbola latsaka ny 25 taona izy. Satria izy mbola te hanalazy. Ahoana koa ny alalana lehilahy hoe tena tia ve izy? Rehefa hoe mahavita mahafohy fotoana eo amin'indry ohatra na dia hoe 2 minitra fotsiny satria rehefa eo amin'ilay fotoana fianarana tsy voatery eo amin'indry foana izy. Izy koa manana ny fiainany manokana ny ambadimbadika any. Ary indry koa tsy voatery hanery anazy. Raha ohatra indray izy koa hoe miasa dia manana ny planiny koa izy any ambadimbadika any fa tsy handany fotoana amin'indry. Fa raha ohatra moa izy hoe fantatry indry ihany izy fa hoe malalaka nefa hitandry izy fa miaraka mibandy akamo amin'ny lalao ery ohatra mirevy miaraka mibandy akamo. Dia atoky an'izany ve indry? Resaka mandany jiro fotsiny izany. Rehefa mahampirofo zavatra indry hoe tsy nanatanteraka ny teny nomeny izy dikan'izay dia mpandainga izy tsy azo itokisana. Fa rehefa tanterahany ny teny nomeny dia afaka mahatoky anazy indry. Mahatoky kely fotsiny satria nareo mbola vao mpisipy eo mbola mahatoky kely. Fa ilay miraikitra be koa tsy azo atao. Rehefa tonga taona ianareo roa, raha ohatra ihany koa izy ka hoe tena tia andry dia manaja ny maha izy andry eo amin'ny lelo ohatra. Izy te helely indry ka milely dia ozy hoe ndao rangahy hisaraka. Rehefa tsy manaiky raha koa indry ndao hisaraka. Dia sara ao tany koa. Ataondry inona lehilahy mpampijaly ohatr'izany? Mbola vao mpisipy raha dia efa didy-jadona ny mahazo andry. Maika izany fa rehefa mpivady vao tsy manaiky indry tonga dia tafelaka. Daka, totondry izany ny azo andry ao an-trano ao.
Ka raha ohatra ka fantatr-ndrisy hoe manao mpanao didy-jato na diany mbola pisipo dia aza miraikitra tsara tonga dia miala. Ahoana koa ny lalandry hoe tena tia sa sendra manany ihany? Mitsinjo ny hoavinareo roa. Raha ohatra izao ianareo ka mbola mpianatra, izy zao variana amin'iray fotsiny miaraka aminama, rehefa manamanam-bola izy dia izy koa moa mividy crédit ho andrizy dia lany fotsiny hoe vidividianana zavatra ho anareo ireo, vidy akanjo andrizy, vidy an'izao rehetrarehetra izao izy. Tsy izay. Ary ndry ihany koa ry sipakely fa adio indray tia mangatangata-bola amin'ny lehilahy ity. Ndry ihany koa nge manesika an'ilay lehilahy hoe anao izay zavatra tokony tsy ho fanao e. Tsy azo atao za mangata-bola amin'ny lehilahy ndry. Anadahany indrindra io lehilahy io. Tsy mahazo anao an'izany ndry raha tena sipa-matika amin'ny fianarana vitainy. Indry zatra mangata-bola amin'ny lehilahy io dia tsy tian'ny lehilahy. Tonga dia ao anatin'ny sain'ireo sipa-panataka. Dia tsy manana eritreritra tanjona tsara izy amindry. Fa raha hoe lehilahy tena vonahiaritra hoe hiaraka amindrizy dia tsy mandany vola amin'izany hoe ohatra hoe mividy lokomena, sy alesy fitany lokomena. Dia miteny izy zao kia telo andry feky mba angonina ary piso ilay vola dia indraindray rehefa mivatsika roa dia vidiana ny lokomena ao andry atao kadô andry rehefa mivatsika roa tandry izany. Dia izay no pirofo alalandry hoe tia andry izay. Fa tsy hoe vidany lokomena dia iny arendany, ividany kiraro dia iny arendany. Ny valiny tambiny iny ange dia inona ozy ndry lelo nge ny tambiny iny. Mody mihazo ho azo ao amindreo fotsy ireo vinareo vakiana vodiny kialana iny fa zaka efa mividy zavatra ho anazy foana isan'andro dia izay ny ao anatin'ny sain'ilay roa. Satria indry mampirisika anazy ianao zavatra tsy noho izany fa ato indry mangatangata-bola amin'ny lehilahy. Raha hitandrizy ka miezaka tsy voatery hoe ilay hoe mangataka zavatra vola izay ohatray fa raha ohatra fotsiny izy miteny andry hitandry za koa kia tena manana baton-drakotra kia za ka ampirimiko dia izay teo omenenay dia ampirimiko anaty baton-drakotra dia rehefa betsabetsaka ilay izy dia mba amin'izay kia mba atao amin'ny avenir tsy hitandry mba tsara ve izany ry piso. Rehefa izay ny toe-tsain'ilay lehilahy miaraka amindry tokony indry dia matoky anazy hoe tena bandy azo itokisana ity fa vonona ny tsinjo ny hoavy. Izay no atao hoe lehilahy gentle. Fa raha lehilahy variana manalazy manao fiainana dia ndry koa manalazy manao fiainana tsy androany ihany nge ny fiainana mandrapiko vao masontsika ny fiainana. Dia izay. Inona ary izany fiain'izy rehetrarehetra ny alalana ny lehilahy hoe tena tia manatanteraka ny teny nomeny manaja vehivavy mitsinjo ny hoavy dia ina koa ny zavatra hoe izay tiandry izany tsy voatery hoe anao didy-jadona amindry izy fa mahalala sy manaja manao tena mpitiavana amindry. Ary ho andry ihany koa dia aza miraikitra loatra indry amin'ny lehilahy satria ny lehilahy dia tsy tia vehivavy miraikitra. Mila manana fiainandry manokana kely koa indry. Raha ohatra izao nareo hoe avy misipa ohatra hoe avy androany nareo iniona dia tonga indry dia teny hoe malahelo be an'lahy lesy forofinandraisika iniona vao maheno an'izany ilay tonga dia kivy be bandy izao vao mbola andeha miaraka bady akamoa miaraka mikalany ity bandy izao mbola tsy manam-bola nefa lany vidanana makasaoka ho anazy tery mbola vidanana mofo sakay aiza indray ary zako nahita an'iny. Ireo vola omena indrindra nge olona gotena angalary lery indray raha neny zareo vidy charbon izy dia anesorana kely tokony ary zato vidiny dia lasa efa 20. Dia indry nefa izy zalesy ny crédit zalesy miao an'izao fa indry no izy tsy mahazo mangatangata-bola tsondry amin'ny lehilahy manomboka androany. Fa rehefa hitandry fa mitsinjo ny hoavy izy mitana ny teny nomena izy tsy mandainga voapirofo-ndry hita amin'ny maso indry fa tsy miteniteny fotsiny dia afaka inondry kely ihany hoe tia andry izy. Zay va mankasitraka tompoko.